Nanana anjara toerana ny mpanao gazety malagasy noho ny 3 Mey andro iraisam-pirenena ho an'ny fanalalahana ny asa fanaovan-gazety. Miantso ny Firenena Ravalomanana iverina amin'ny fivorian'ny parlemanta ny filan-kevitry ny ministra sy ny governemanta ny Premier ministre Jean Omer Berziky. Any ivelany fifanatreha Nicolas Sarkozy sy François Hollande niena ny mpijery ho ny médiaterie ary mbola misy teratreto na afatesan'ireo vorona pelikan tany avaratry Peroa. Lohateny vaovao arahintsika amin'ity alakamisy ity. Faly manolotra ny arahaba ho antsika rehetra ato anatin'ny vaovan-tsary ny televiziona malagasy ety am-piandohana dia tsara ny mampafantatra fa sady mampiatrano ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanalalahana ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Toliara no mandray ny fanamariana fa 20 taona ny RNM izay mitety faritra ka ho arantsika eto Rampitso sy Zoma sy ny Asabotsy izany fa 20 taona ny RNM izany ho arantsika mivantana eto amin'ny televiziona malagasy ao amin'ny RNM efa manomana izay moa ireo namana teknisiana sy mpanao gazety mpikirakira ny vaovao any an-toerana ary hiditra mivantana ato anatin'ny vaovao mity alakamisy ariva ity ny mpanao gazety rehefa vonimbonina ny lafiny teknika fa isantarantsika ny vaovao aloha ny akon'ny filan-kevitry ny ministra sy ny akon'ny filan-kevitry ny governemanta izay notanterahana ka isany nisongadina tamin'izany ny fanendrena mpiasam-panjakana ambony ho arantsika miaraka ny andinindininy izany. Fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny Arenan-kibonitany momba ireo dingana nomezana lalana iasa ny uzin'ny tetikasa Ambatovy. Momba io raharaha io dia nametra-panontaniana ny filohan'ny tetezamita fa taorian'ny fiantraika sy ny trangan-javatra hita farany teo manoloana ny fahasalaman'ny mponina, ny tontolo iainana, ny rano fisotro sy ny fivoahan'ny entona raha manana ny traikefa ilaina isika hankatoavana ny fanarahan-penitry ny fiasan'ity orinasa ity. Inona avy ireo vokatra azo taorian'ny fanadihadiana natao momba ireo tranga hita ireo? Inona no hevitry ny manam-pahaizana? Ny vokatra ny fanadihadiana momba ireo dingana natao araka izany dia hoentina ny hodiniana eo anivon'ny filan-kevitry ny ministra manaraka mialohan'ny andraisana fanampahan-kevitra farany. Nisy ihany koa ny fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny fitanterana momba ny fifanarahan-piarah-miasa fanampiny eo amin'ny BEA France sy ny BEA Madagasikara. Fankatoavana rizateny-dalàna. Ministeran'ny Atany sy ny ministeran'ny fitsarana nankatoavana ny didy tsy volana manova sy mameno ny fepetra sasantsasany amin'ilay lalàna laharana 7 sy 4 arivo tsika aotra 70 ny 14 janoary 9 sy 4 arivo momba ny fitsarana amin'ny teti-vohitra izarana ny kopim-piterahana ao anatin'ilay fandarana asa-pirenena ezaka kopy ho an'ny ankizy. Fanendrena mpiasam-panjakana ambony eo anivon'ny ministeran'ny kolotsaina sy ny vakoka didim-panjakana manendrena Andriamatoa Razafimandimby Solo Arniaina ho talen'ny sistema informatika. Eo anivon'ny ministeran'ny Atany didim-panjakana manendry Andriamatoa Obayaravona Fauzia Christine ho talen'ny fanofanana sy ny fiarah-miasa. Ministeran'ny fahasalamam-bahoaka didim-panjakana manala ilay notendrena ho mpandrindra nasionaly ny UGP fanohanana ny sehatry ny fahasalamana. Ministeran'ny fitanterana didim-panjakana manendry Andriamatoa Tabe Ali ho talen'ny fitantanana sy ny araboly. Didim-panjakana manendry ny lieutenant colonel Jean-Art Marie Priva Andriamiartsoa ho talen'ny fitanterana an-tanety. Didim-panjakana manendry an'Andriamatoa Real Flouty ho tale jeneralin'ny sekoly ambony ENEAM. Ny farana tamin'ny enora arivo ty filan-kevitry ny ministra ity. Ny tompony andraikitry ny serasera avy eo anivon'ny fiadina ny tetezamita. Fampitam-baovao avy eo anivon'ny fiadina ny primatora momba ny fiaonan'ny Firenena Ravalomanana tamin'ny kabinetra ny primatora ny maraina ny alarobia teo. Tsy nanatrika ity filan-kevitry ny governemanta ity ireo ministra avy amin'ny Firenena io ho mariky ny fanoheran'izy ireo ny zavan-tranga ny sapotsy teo. Ny praiminisitra tao anatin'ny fahatonina dia nanamarika fa vonona trano ny tena ny fandinika ary manaja ireo hevitra samihafa. Saingy ny governemanta izay voafaritra mazava ao anatin'ny solidalana ny andraikiny dia tsy maintsy maneho ny asany mba hamalina ny filàna isan'andro ny mponina. Manoloana izany fampitam-baovao izany dia nambara ny praiminisitra lefitra misahana ny fanajariana ny tany fa ny governemanta ny fampiraisam-pirenena dia tokony hiara hifandinika sy hiara-mitantana ary mangataka ny tsirairay mba tsy hampikatso ny fiainam-pirenena andavanandro sy ny dingana hivoahana amin'ny krizy ka hatara ny fandiniana ireo voravolan-dalàna izay efa voafaritra amin'ny tety-andro ny parlemanta raha tsy laza afa-tsy ny lalàna momba ny VFFM na ny CRN izay tokony nodiniana tamin'ity filan-kevitra ity. Primatora lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany, fampitam-baovao momba ny fanalefahana ny aba mikasika ny fanoloana ny fitaovana fitsinjarana herinaratra eny anivon'ny fitoerana CCI Ivato eo amin'ny governemanta Sinoa Malagasy. Fampitam-baovao avy amin'ny primatora lefitra misahana ny toekarena sy ny indostria momba ny fankalazana ny taona iraisam-pirenena ho an'ny kooperativa 2024.
Fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny varotra momba ny tsena Belilafatra izay ho tanterahana ny 3 hatramin'ny 10 Mey izao etsy amin'ny Karasoarano. Fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny Folo Alindahy momba ny fankalazana ny faharoa amin'ny 50 taona ny fahaleovantena sy ny Folo Alindahy. Lohahevitra niraisina ao amin'ity taona ity hoe firaisan-kina no antoky ny fampandrosoana. Fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny Tanora sy ny Alavoly momba ny fikarakarana ny fidirana ofisialin'ireo mpandrindra ny asan'ny tanora sy ny mpandrindra lefitra miisa 10. Ny 7 Mey ho avy izao no natanterahana izany any Karion. Fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny Jony sy ny Herenandranomasina momba ny fananganana sampam-pikarohana momba ny langosta any Taolaniaro. Ankoatra io dia najoro ihany koa ny UDPA na Unité de développement de la pêche et de l'aquaculture eo anivon'ny ministeran'ny Jony sy ny Herenandranomasina. Ministeran'ny Mponina sy ny Raharaha Sosialy fampitam-baovao momba ny fangatahana lalana amin'ny fampiasana DTI ho fanafonana ny abalaina amin'ireo entana ho tombotsoan'ny ONG TAC tafiditra anatin'ny fiaraha-miasa ao amin'ny Samaritan Spurs. Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka fampitam-baovao momba ny andro maneran-tany ho an'ny Tazomoka izay atao any Manakara ny 7 Mey ho avy izao. Ankoatra io dia ho mariana ny 4 sy ny 5 Mey ho avy izao ny andro eran-tany ho an'ny Mpampivelona, amin'ny ihany koa no ampafantarana ny 50 taona ny olafitry ny Mpampivelona. Nisy ihany koa ny fampitam-baovao natao momba ny hiraka ho atao an'ny lahe momba ny fahasalaman'ny fandrindram-piainam-pianakaviana. Ministeran'ny Fitaterana fampitam-baovao momba ny tolo-kevitra amin'ny fanendrenan'ny tale rezionaly. Ministeran'ny Fitaterana sy Ministeran'ny Fitsarana fampitam-baovao momba ny fitsidiana ho ataon'ireo manam-pahaizana avy amin'ny polisy teknika sy siantifika ny sampandrarahany Interpol a New York sy Lyon eto Madagasikara ny 17 hatramin'ny 20 Mey ho avy izao. Fankatoavana Rizatendalana fankatoavana ny didim-panjakana mamaritra ny fitsinjarana ireo famatsim-bola lehibe tafiditra ao anatin'ny teti-bola fampiarana taona 2024 ho an'ny sampandraraha malagasy adina amin'ny famotsim-bola. Ministeran'ny Atany sy Ministeran'ny Fitsarana fankatoavana volavolan-dalàna manova sy mameno ny fepetra sasany ao amin'ilay lalàna fito sy 4 tsika ohatra 70 ny 14 Janoary 2024 momba ny fitsarana amin'ny teti-vohitra izarana kopim-piterahana ao anatin'ilay fandarana asa-pirenena ezaka kopy ho an'ny ankizy izay ho alefa eny anivon'ny parlemanta. Ministeran'ny Jony sy ny Herenandranomasina fankatoavana didim-panjakana momba ny fananganana ny sampandraraha-pikarohana momba ny langosta ho toy ny EPA, établissement public à caractère administratif. Fankatoavana didim-panjakana momba ny fananganana sampandraraha ho fampandrosoana ny Jony sy ny fiompinan-dranomamy na PDPA ho toy ny EPA. Ministeran'ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana nomena ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta ny fampiraisam-pirenena ny volavolan-dalàna momba ny andraikitra, firafitra ary ny fomba fiasan'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy. Noho tsy fahatongavan'ny minisitra sasany dia ny fanarahana fahandrasana aloha ny hevitr'izy ireo mialoha ny andefasana azy ity eny anivon'ny parlemanta. Ministeran'ny Fitaterana fankatoavana ny volavolan-dalàna momba ny fanavaozana fehezan-dalàna malagasy momba ny fifamoivoizana nabakabaka na ny aviation civile. Ny farany tamin'ny 2 minitra ity filan-kevitry ny governemanta ity. Ny mpitondra tenin'ny governemanta ny fampiraisam-pirenena, ny ministry ny kolotsaina sy ny vaka Elia Ravelmanatsoa, ny ministry ny serasera ary Laurent Rahajasson. Teo amin'ny tahirin-tsary ny televiziona malagasy ny fampitam-baovao nentin'ny Riva Ravonarivo iny. Eny ary sy efa vonibonao ireo ekipa rehetra any Toliarana ny RNM na ny TVM ampitatsika mivantana ireo vaovao izay misongadina ny Toliara ny 3 Mey ny fanomakomanana ny 20 taona ny RNM ary ireo vaovao hafa mety misongadina any Toliara ka namana Bertrand Ranaivomanana no anolotra izany vaovao izany ka rehefa vonibony ianareo dia ndao ary. Sotranao no narindra napita ny fitenena Toliary manao akory atsika iaby manerana ny Madagasikara miaraba manokana ny mpanao gazety malagasy rehetra tratry ny 3 Mey andro raisam-pirenena ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety. Mpanao gazety 20 avy amin'ny faritra enina eto Madagasikara no vory teto Toliary nakalaza izany andro raisam-pirenena ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety izany. Nisy ny ady-hevitra nisokatra izay nataon'ny samby mpanao gazety anko maraina tao amin'ny Palais Tuvé ery Morondrika ary dia natrehiny ministry ny fifandraisana Ary Laurent Rahajasson, ny ministry ny fampiroboroboana ny asa tanana Elizara Zavitombo ary teo ihany koa ny commissaire ambony mpiaro ny zon'olombelona ao amin'ny firenena mikambana Andriamatoa Rostina Muriel Lemana Élysée, mamtina avy amin'ny ministère amin'ny fifandraisana ary Martial Andriamanantena no mitatitra izany vaovao zany. Ora atao indray-bava no isariana ny sain'ny mpianakavian'ny mpanao gazety amin'izao andro ny 7 ny volana Mey
izao nitsindriana mafy eo nandritry ny kabary fanamarina ny andro rantany ho amin'ny fahalalana isa mpanaova gazety fanaraha teo amin'ny anjalasa ny mpanao gazety amin'ny vanim-potoanany krizy ny loha-hevitra ny fakafakaina teto nandritry ny ady hevitra dia ny hoe ny andraikitry ny mpanao gazety amin'ny fotoanany krizy ny krizy izay mitarika fandeferana amin'ny samy mpanao fa indrindra amin'ny samy mpikirakira vaovao fa nitondrany ministry ny serasera ary Laurent Radisson fanazavana teto ihany koa ny amin'ny fomba fananganana hainao manjery na nasongadiny ihany koa fa fanitsiana avokoa ny fanapahan-kevitra niraisin'ny ministera manoloana ireo tsy fanaran-dalàna misy vonona ny ministera ny serasera amin'ny fiarovana ny fahalalana isa mpanaova gazety izany aza nefa tokony araina fifanajana fanaran-dalàna ny asa sy ny fanehoan-kevitra tokony araina fifanajana fanaran-dalàna ny asa sy ny fanehoan-kevitra rehetra tetikasa fanohanana ny fanovozam-baovao ho an'ny mpanao gazety ity tetikasa vatsiny mpinute vola ity fa nazo tramobe ho amin'ny fikirakiram-baovao ny fikambanana ny mpanao gazety ny faritra atsimo andrefana na ny FMGF2A eto Toliara ny pneuta nanamatsy vola ary tafiditra ao anatin'ny fanamariana ny andro ny telome ny fampahafantarana ity tetikasa ity izany moa dia tamin'ny alalan'ny fitsidian'ny délégationna notarian'ny ministre ny serasera natronony pneuda sy ny UNICEF fanadidina ataon'ny Tarsisus Rahirinandrasana sy Martial Andriamanantena fanohanana ny fanovozam-baovao an'ny mpanao gazety ity tetikasa vatsiny mpinute vola ity centre de presse na ombonan'izy ireo amin'ny andefasana vaovao toerana voatokana ifaneraserany mpanao gazety karazana birao io amin'ny internet sy ny fanovozan-kevitra samihafa tahirikevitra ho amin'ny asa fanaovan-gazety na ny documentation ity ohatra ny tantarana nanganany lavitry ny mpanao gazety voalohany tamin'ny gouvernemanta Ramanantsoa aty ihany koa no ahitana ireo gazety mpiseho isan'andro azo ny mpikambana vakina trano ofa izy ity isam-bolana mandritra ny roa taona ka ny pnute na hevitra maromaro azo ambara fa misy ny ilaina rehetra ny farafahakeliny amin'ny mahabirao azy folo ampiara-mitantana roa no manara-maso ny fitantanana dia ny namana Dodera Rivson avy amin'ny radio université sy ny namana Raza Malayvan Charles les nouvelles anakarama olona roa hafa ny pnude amin'ny fitantanana azy ka appel d'offre no isafidianana izay hazo ny toerana
tapitra ny roa taona dia hiaitena tanteraka ny foibe. Azo aterinaty ihany koa ny fanasana iarany be sy ny maro mahalala satria ambom-pionan'ny asan-gazety ity foibe ity. Fampafantarana ny fanomboan'ny tetikasa ihany ny androany lancement officiel fa mbola ho avy manaraka tsy ho ela ny fitokanana. Fampiratiana ireo fiaintany ampanao gazety ato amin'ny faritra tsy mandrefana ny fomba fiasany miaraka ny PNUD noho ny tsy dia nasongady ministra Ary Laurent Radasson fa fianatra ho an'ny mpanao gazety izao fanoana nataon'ny PNUD izao mahavelom-bolo ary fandrisika ho an'ny asa fanaova gazety ny toy izao raha samy manana tahaka izany avokoa ny manerana ny nosy. Ny rarina dia mba oloha laharana amin'ny fahaiza-manao amin'ny asa fanaova gazety ireo namantsika ato amin'ny fa ivitoerany fampalalam-baovao amin'ity herinandro ity Toliary rampitso notokanana ny studio ny TVM Sotalily Toliary izay vita fanavaozana ary izany dia ao anatin'ny fankalazana ny 20 taona ny radio pirenena malagasy ary eo ihany koa ny 17 taona ny radio Sotalily radio télévision fanadidina eo amin'ny sariny iazara zafiny piasa. Mindamy ambavy ny piasa rehetra eto anivo ny ministera ny fifandraisana ny télévision malagasy ny radio pirenena malagasy sy ny tena paritra amin'ny fanotronana ny faradoboky ny fankalazana ny tsingeritaona fa 20 taona ny radio pirenena malagasy. Tamin'ny dinikasa ny arahana teto amin'ny Sotalily no namariparita ny tale général ny fifandraisana sy ny talen'ny radio pirenena Lalora Sonaivo ary nanazavany mahazava-dehibe ity hetsika ity. Vonona avokoa ny fitaovana iasana ary anisan'ireny ny fanomanana ny savaravina mivantana izay iainga eto amin'ny hôtel Amazon eto Toliary ary anasana vahiny efatra momba ny fampiroboroboana ny fizahantany tsy mandrefa ny nosy. Anao zay ho afa ny teknisianina nanomboka 2 andro izany tsy natory andro manalina amanao zay afa mijery fitaovana kely ananana zay tsy vitanapaka sary rery io fa misy hoe sary sy feo dia misy koa ny jiro dia mifanampy zany misy an'ilay réalisateur zany no miara-miasa amina paka sary sy preneur de son andindrana an'ilay fanaovana fanatanterana ilay tournage zany fa tsy vitana hoe sary rery na mahay sary ianao ka raha tsisy feo na mantsisy dikany zany. Iainga mivantana eto Toliary ihany koa ny fankalazana ny terme andro ny fahalalahany asa fanaovana gazety ary dia oeto no tantarana mivantana ny hetsika rehetrarehetra karakarainy ny PNUD mikasika izany. Itoy amin'ny fitokanana ny toeram-piasana ny radio télévision malagasy Sotalily izany hetsika izany izay nahafeno ny 17 taona ny siany asa mivantana amin'ny télévision malagasy izany ny fombafomba rehetra entin'ny piasan'ny radio pirenena makalaza ity fotoan-dehibe ity. Fa tsy moramora ny fanomanana fandarana ho an'ny radio Madagasikara. Tsy maintsy misy ny fanomanana mialoha mandrakariva ary satonany amin'ireny ny fandarana izay vokarina eo amin'ny pikaroana mandeha isaky ny alakamisy tolakandro. Ianao ny fanadihadiana Tarsi Jusy Raha Herinandrasana Voangy Rasosanajay ary Parfait Zafiny Mariny. Rahantsika indray mandeha mikasika izay fanadihadiana izay inona fa efa voalamina ireo namana ao amin'ny lafiny teknika fanadihadiana mikasika izay oronam-peo oronantsary nataon'ny namana Tarsi Jusy Raha Herinandrasana makasika ny fandarana iray eo anivo ny radio pirenena malagasy izay. Isaky ny tolakandro ny alakamisy amin'ny 7:30 ny fandarana pikaroana totsain'ny Voangy Rasosanajay. Fandarana ifampizarana anomezan'ireo zava-misy manodidina ny fikaroana ny zanam-pandarana Etiange ilazana ireo voka pikaroana avy any ivelany dia mba toerana betsaka ao anatin'ny fandarana ny fanomezan-danja ny fikaroana ataon'ny mpikaroka malagasy. Anisan'izany ity fiompiana fampitombona taranaka ny concombre de mer na jaka fotsy ity atao amin'ny HSM Institut Halieutique d'Essence Marine eto Mahavatsy Toliary ity. Atao aloha ny firesahana mialoha amin'ilay tompon'andraikitry ny fikaroana anaovana ny fanadihadiana na briefing vao mandeha mitsidika mijery akaiky ireo fikaroana san'ilay fitoeram-pikaroana ny mpanadiady.
avy eo dia manao ny fandraisam-peo rehetra mahakasika ny fikarohana. Ty zany zavatra kely tsy hita maso dia anatsaka amin'io anatiny dia matsaky dia mitombo izy matombo maty koatr'izay. Zany misy selula raiky mandeha dia miliara de selula zany dia misy zany very zay mahatonga anazy nandeha rivotra sy le lumière dia misy composé koa miaraka ohatra ty zany dia mivara lasa roa lasa efatra mitombo dia misy 10 minitra ny faharetan'ny fandarina iray any an-tanan'ny mpikaroka indrindra isika mpiain'ny radio Madagasikara. Azotsika fanampahalalana sy zavatra maro ny vaovao ara-tsosialy mahakasika mivantana ny fiainam-bahoaka ny anatevi-darana ny fitokonana ny sempamatolyary ny sekoly tsy miakina rehetra teto Toliary ny voroteo anoloana ny derna izy ireo ary androany dia nikatona avokoa ny sekoly tsy miakina rehetra araka fanadihadiana nataon'ny sely Landerneau. Mpianatra sekoly tsy miankina androany na dia tonga ara-potoana azy tampoka tamin'ireo ankizy izany nisy ny nody avy hatrany ary mbola nisy ny hodikodina teo fa nampahakevitra ny sekoly tsy miankina teto Toliara izany lazaina fa miombopeo amin'ny fitakiny tamikaramany sepama izy ireo mifanindrindalina tamin'ity fitakiny sepama ity ny fitakiny mpiasan'ny kominy sasatsasany fanovana ny PD sy ny ben'ny tanànany Toliara fitakina efa hatrany ela ireo fa manarautra kosa ny hamaroan'ny mpanao gazety maro vory izy endamo fa niakatra fitsarana omaly ny atota taratasy mirakitra ny famotorana ny olona voaroaroa tamin'ny famononana afaty teratany frantsay mpivady teny Andabo Toliara faharoa tamin'ny tapabolana teo samy natsiaro amin'izay avokoa moa tsika rehetra 17 taona moa no zandry indrindra tamin'ireo olona izay votana tao amin'ny komissaria central Toliary fanadihadiana eo amin'ny sariny Iatara Zafimpiasa no voapaingotra voalohany tamin'ity famonona vazaha frantsay teny amin'ny plage n'Andabo Toliara faharoa ity ny telefônina portable n'ireo vazaha mivady no vonoiny izay nomeny izy ireo ny dadany no profina hafantarany ny mpanao famotorana fa izy ireo no navandoza niainga tamin'izany ny fikarohana ary zao tonga ety amin'ny fitsarana izao tamin'ny fisavana ny tranon'ireto voapanga ireto no nahitan'ny polisy zavatra mifandraika tamin'ireo vazaha maty toy ny carte bancaire ny Gérald de la Fontaine sy Joanna Delaye tompon'ny restaurant La Bernique Toliary tany ankilo roa no tratra ilay telefônina portable teo ampelatana amin'ny rain'ireo tamin'ny alalan'ny GPS kosa no nahitana nambaran'ny mpanao famotorana nefa fa mbola andeha lavidavitra ny fikarohana marina momba ity raharaha ity mikasika ny plage n'Andabo toerana nahafaty ireo vazaha dia voalazan'ny mponina teny amin'ny toerana fa toerana somary mangingina loatra izy io saropady ary tsy dia tokony amin'ndiandianana irery saingy teny moa no ny alavoly ireto vazaha reto ary zao niarany herisetra izao reto Toliary azadiny rapitro ny fankalazana ny tsingeritaona fa 20 taona ny radio-pirenena malagasy sy fa 17 taona ny radio televisionna Sotalivy sy roa mandritry ny roa andro i Toliary araka izany azadiny fa ny farimbona teto ny ministeran'ny fifandraisana ny ORTM ny TVM ny RNM ny DIT ary ireo sampandraraha paritra ny fifandraisana any amin'ny faritra enina eto Madagasikara nandindra rahafelomanana avelona Iniary namana Bertrand Nevemanana kasitrahana ny ekipa rehetra ekipa solida ho ny fitenenan'izay satria tsy mora ny mampita mivantana ireny vaovao ireny sy ny fanomanana rehetra izay karakaray ny mpanao gazety sy ny teknisiana izany azadinoana moa zany efa namafisy namana Bertrand Nevemanana teo fa enga mivantana ny Toliara ny RNM maro arantsika mivantana eto amin'ny televisionna malagasy anoizatsika ny vaovao ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fanalalana ny asa fanaovan-gazety manana afatra ho an'ny mpanao gazety malagasy rehetra ny ministra ny serasera ohatrany fandrinda ihany amin'izay resaka fahalalana asa mpanao gazety dia misy zavatra miseho tokoa ny ao Antananarivo nanomboka omaly misy mpanao gazety anankiroa io tsy miankina anankiray zany izay voa fanadihadiana eny anivo ny gendarmerie any ny mariana voalohany zany mba tsy ampisavoa mba hampazava tsara ny sain'ny besin'ny maro dia olon-tsotra no nanao fitoriana
andeto mpanao gazety anankiroa amin'ny radio tsy miankina iray reto olon-tsotra fa tsy ny fanjakana akory manana ny antony amin'izany le olon-tsotra avelantsika fa zoany manokana zany tsy aditsika hevitra ka raha ohatra ka olon-tsotra no mitoreny amin'ny fitsarana ka manao ny asa ny fitsarana dia avelantsika koa ho ajaina tanteraka an'izany fahefana ny fitsarana izany tsy jabajabahany ny fahefana fanatanteraka saingy kosa zao marain'izao dia eny fa misy reo antso no olon-tsotra ihany koa zany no mifandimindimby miantso ao amin'ny radio tsy miankina io miantso vahoaka ho tonga eny aminy eny amin'le toerana misy ny radio eny miantso mpanao kongofo ohatra na avy amin'ny faritra raha hoe hiakatra ihany koa eny amin'ny radio io tsy fantatra hoe anao inona na anao inona fa zany antso ohatr'izany dia efa mazava tsara araky ny teniny iraisana voateo tamin'ny maraina teo tamin'ity fanokafana amin'ny fomba ofisialy an'ity lanonana momba fahafahan'ny asa fanaovana gazety aty Toliary tia noraisana tamin'ny système des Nations Unies dia hoe misy lalàna velona eto amin'ny tany sy fanjakana tsy vitan'ny eto amin'ny tany sy fanjakana ihany fa hatramin'ny iraisam-pirenena eo anivon'ny firenena mikambana ny vetivetisin'le solon-tenan'ny firenena mikambana teo zany lalàna rehetrarehetra any fa misy lalàna fean'io fahalalahana amin'ny asa fanaovana gazety io izany ny fanaovana antso amin'ny anao mandery isariana olona tsy hakatoa ohatra ny lalàna tsy hakatoa ohatra sanatrian'izany ny fitsarana na koa tena hoe etsona olona mba ampivelarana fankahalana incitation à la haine na sanatrian'izany koa etsona olona anakorotanana ny tany sy fanjakana dia voatondro ny lalàna mazava tsara fa tsy azo atao mihitsy ary ny olona manao an'izany sy ny mampanao an'izany sy ny fitaovana entina anaovana an'izany dia mety sanatriam-bava hiaran'ny lalàna ndeha raha-pitsarana ka antso ampahendrena sapitoniana ny ataoko amin'ireo mpiasa ny radio tsy miankina io mba hijery tsara n'izay lalàna izay fa manjary noho ny antony asa noho ny tsy fahalalàn'izy ireo ny lalàna ka sanatria vela dia mety izy ireo indray sanatrian'izany no sahirana raha-pitsarana eo fa dia raha ny lalàna ny fanomezanareo micro andian'olona hiantso amin'izany fanakorotanana hiantso ho an'ny fankahalana hiantso amin'izany ataontsika hoe tsy fanekena ny fahefam-panjakana izany zava-doza zany amin'ny asa fanaovana gazety ampitiavana ny antsona ny retim-piasa ny radio tsy miankina io mba hitandrina tsara sao dia zany indray sanatriam-bava no nampitrotraka an'ilay fahazava-misy amin'izao fotoana zao eo anivon'io radio tsy miankina io fa ny fanadifindrindra tamin'izao telome izao ny nanaovana fanadihadiana mpanao gazety roa mpiasa amina onjam-peo tsy miankina iray eto Andrenivohitra ary fantatra fa efa navototra io tolakandro io izy ireo fa eo amin'izay asa fanaovana gazety izay ihany dia manana fahefana hitarika fanovana eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina ny mpanao gazety iray indrindra ka manana fahalalana izy amin'izany asany izany izay no nivoasaboasany Andriamatolo Ira Samuel mpanao gazety Sokiny sady mpampianatra tamin'ireo mpanao gazety namany androany Aurelia Rafringy Rodriguez Jafmaly.